Fifaliana ho antsika indray ny mbola miaraka eto amin'ity fifampitondranam-bavaka ity. Manana antom-bavaka manokana indray isika. Koa asaiko ampitiavana ianao hiombona amin'ny vavaka izay atao. Vavaka isika tompoko. Saotranao izay ray tsara indrindra sy any an-danitro ny amin'ny tombontsoa izay mbola omenao anay. Miombona ao anatin'izao fifampitondranam-bavaka izao. Koa magnatam-pamelana trany izahay. Fa zaho nantoka famelan-keloka anananay fiadaram-po. Fa manonona manokana izahay amin'ity fotoana ity ireo renim-pianakaviana. Misy amin'izy ireo tompo ny ao an-tokantrano, ny adidy rehetra na amin'ny fikarakarana ny tokantrano izany manokana, ary miampy izany ny adidy amin'ny fitaizana, ny fikarakarana ireo vady aman-janaka. Ao ihany koa ireo izay mety miasa kanefa avy any am-piasana aza dia mbola misy ihany koa ny fanatanterahana ireo adidy ao an-tokantrano. Eny mety mitatra hatrany amin'ny fianakaviana izany. Mety misy ihany koa ny renim-pianakaviana izay efa tsy eo ny vadiny andefimandrony. Mizaka irery, miatrika irery ny fiainany. Na eo amin'ny fitaizana, na eo amin'ny fikarakarana ny tokantrano samy irery satria mpitondra tena. Tompo malalo ny renim-pianakaviana rehetra no iombonanay mba hoentina eo anatrehanao satria fantatrao ny mahakasika azy ireny. Koa ho tsapan'izy ireny anie ny fanatrehanao eo amin'ny fiainany, ary ahita fifaliana trany izy ireny, herim-po, tanjaka, fahasalamana, mba ahafahany miatrika ny adidy aman'andraikitra. Tsy eo amin'ny ankohonany ihany, eo amin'ny fianakaviana, fa eo amin'ny fiarahamonina, mety ho any amin'ny fiangonana ihany koa. Koa ho voninahitry ny anaranao anie ny fiainan'izy ireny, ary ahita fifaliana kosa izy ireo ho mpantanterahana ny adidy aman'andraikitra. Tonoana ny vavaka ao amin'ny anaran'i Kristy. Amen.